amin'ny fifeina lehibe indray no iarahantsika ny amin'ny teny mitia tonga amin'ny fotoana ilayntsika izay azotsika manaraka ny tenin'ny fampianarana indray laharana ino moa zany fahafolo ny fampianarantsika ny amin'ny teny mitia amin'ny araba manokana ny dada Malayay avy ny tenako Elia ary miaraba manokana ihany koa ny Osman zao fitondrasako ny teniny zao ary manona ny atsarana tsika tokantrano mosa ny atsarany Oswa sy ny asoavany Oswa larana fahafolo ny fampianarantsika araka ny efa diniko teo ny ambassadeur ny Oswa Elia indray no mandro tokantransika ny amin'ny teny mitia fampianarana larana fahafolo ny fampianarantsika zany lohateny dia hoe tena noravainy Andriamanitra Abrahama ny dito folo jiosy ary namafisin'ilay zanany zany hoe tena potika zany io dito folo sy lana Mose eo ary nanapotika anazy voalohany dia ny dadany dia ilay Andriamanitra Abrahama mihitsy ny Andriamanitra Abrahama fa nampianarana antsika foana fa ny anarany dia Yahva. Mahitsy be zany ny teny ary mazava be mihitsy ny teny zao fa mahapototra ny fampianarana satria ilay fanteny napetraky ny olona dia hoe ahoana moa zahatra napetraky ny dadany ko rahavany zanany zany dia foana moa zany ny tena fanteny napetraky ny olona rehetrarehetra zany hoe tena tsy mitombina mihitsy n'ilay teninao ambassadeur ny Oswa ny antony zavatra nomeny dadany ve dia ny zanany mianany mandrava azy dia iarahantsika mahita mihitsy nefa ny sary ankehitriny iarahana mahita mihitsy ny sary ankehitriny fa ina ilay sary misy tena ilay dadany mihitsy no nandrava an'ilay dito folo sy lalàna Mose voalohany indrindra ianaran'ilay Andriamanitra Abrahama izay nandrava azy moa dia fa Yahva satria ny tapenany mihitsy ny fitandremana ny dito folo sy lalàna Mose no tapenany araka an'ilay Isia 66:3 aventsika vakina ndre mandeha zany izy Isia 66:3 famitinana keliny teo amin'ny larana fahasivy ty Isia 66:3 Isia 66:3 no vakentsika voninahitra dada Malayava azy Oswa zany izay mamono ondry atao fanatitra dia ohatrany mamolaka vozona alika izay mamono omby dia ohatrany mamono olona izay mamono ondry atao fanatitra dia ohatrany mamolaka vozona alika izay manatitra fanatitra hoanina dia ohatrany manatitra rakisoa ary izay mandoa ditin-kazo manitra ho fanatitra fahatsirovana dia ohatrany misaotra ny sampy zany hoe io teny io zany dia mahitsy be mihitsy ny teny fa mametraka hoe tsy mety tsony ny fanaovana ny fisorohana bloqué amin'izay zany ny fisorohana dikan'io satria tsy azo atao tsony ny Levitikos 5:12 satria ny Levitikos 5:12 manao ny ty resaka fanatitra sy ino fisorohana ity zany hoe zay mbola manao an'izany dia tovy amin'ireo zava-doza hoe ohatrany mamono olona ohatrany mamolaka vozona alika ohatrany manatitra rakisoa ary ohatrany misaotra ny sampy zany hoe bloqué ny dada Yahva mihitsy ny fanaovana ina moa ny fisoronana izay ao amin'ny boky Levitikos 5:12 ka ny sary zany dia mametraka mazava amin'izay hoe ny ten'Andriamanitra io tsy azo nampiana tsy azo anesorana ny dito folo sy lalàna Mose raha vaketsika ny Deutéronomia 4:2 Deutéronomia 4:2 dia milaza mihitsy hoe aza-pianareo ny teny dia aza anesoranareo ny teny fantandremo ny didiny avandriamanitra reo izay nidiko anareo mametraka mahitsy be zany ny teny eto hoe aza-pina ny teny dia aza anesorana ny teny tandremo io fa didiny avandriamanitra nareo ka ny didiny avandriamanitra zany dia miteny mihitsy hoe tsy azo nampiana ary tsy azo anesorana ny dito folo sy lalàna Mose eto nefa ny dada Yahva mihitsy atandeny bloqué n'ilay Levitikos 5:12 izay fanaovana an'ilay fisoronana
avetsika vakina kely aloha zay io fanamafisana foana levitikio toko fahina ambin'ny folo itio io nitapenany dada iava io nomboka amin'ny diny fahatelo levitikio 16:3 de avy teo tsika miditra amin'ny namany 3 et 5 de avy teo apitsika ary zao no entiny arona raha miditra amin'ny fitoerana masina izy vantotrombola iray atao fanatitra no niota sy ondrolahy iray atao fanatitra dorana aloha zany le mitondra omby sy ondry le resantsika tarikatra amin'ny levitikio toko fa Isaia 66:3 eo amin'ny andiny fahenina de ampanatony arona ny vantotrombola zay atao fanatitra ny ota zay ho an'ny tenany ka dia anao fanavotana ho an'ny tena sy ho an'ny ankonana izy zay eto zany de hoe misy koa zany ny fakana le vantotrombola ho atao fanatitra no ny ota sy ny maro zay mafa zany eto mba ndraytsika mahita an'le hoe fakana izy mizy amin'ny andininy izy minakadisanyde hoe eo mbola le andiny fadimy ary ny fiangonana zanak'Israely dia andraisan'ny osy lahy roa atao fanatitra ny ota sy ondry lahy iray atao fanatitra dorana rodao zany le hoe misy ondry misy osy ary misy omby reo zany le fanaovana le fanatitra ho atao amin'ny zanak'Israely fanafanana azy amin'ny fahotana ary iotantsika io fanatitra no ny ota hony zay de ary etra amendin'ny filo moa zany 3:30 sy ny 4:30 am'izay tsika dia mahita hoe fanaovana fanavotana sy fanesohana fahotana ho any zanak'Israely indray mandesa taona ity zavatra atao ity oke vaketsika 3:30 sy ny 4:30 dia anao fanavotana ho an'ny fitoerana masina izy sy ho an'ny tranon'ilay fiaonana sy ny altara sy ny mpisorona ary ny olona rehetra ao amin'ny fiangonana ary dia olalana mandrak'izay ao anareo zany anaovana fanavotana ho azy zanak'Israely indray mandeha isa taona amin'inona hanafahana hahafany amin'ny fahotany rehetra ka ny fanafana amin'ny fahotana rehetrarehetra ho any zanak'Israely zany dia atao indray mandesa taona amin'ny fitondrana nyity fanatitra ity de ny omby ondry osy zany io mihitsy zany io fanafana amin'ny fahotana io mihitsy no ny bloqueny dada iava hoe tsy azo atao ntsony nefa ny ary ny didiny teo hoe lay didy amin'ny Deutéronomie 4 teo hoe aza napina aza nesoana dada iava nefa de tena trandeny nataony de inona nataony bloqueny avy hatrany levitikio toko fahina ambin'ny folo midika zany tsisy tsony ny fanafana amin'ny fahotana adalan zay miditra ao anatin'le didy folo sy ny lalàna Mose zany ireo zay mitandrina sabata mifadikosoa mpandoam-pafolo karena ireo moa zany tena important be amin'zareo io adalàna ao zay miditra amin'izany hevitra zany sy mbola manaraka an'izany didy folo sy lalàna Mose zany tena adalàna mihitsy ny ianao efa tsy fahendrena ntsony efa mitady fahafatesana ho any amin'ny elo mandrakizay ianao ray zay aloha faharo io teny io de fa midika zany fa tsy azo idirana intsony ny didy folo sy lalàna Mose fa tena rava tanteraka izy satria tsy navela idirana intsony bloqué tanteraka mihitsy zany ary matoa izy ny bloquena de tsy mety intsony ny idiranao sy hitsofofoanao ao ary tsy manisy didy mihitsy na manana io taty orina tsisy mihitsy tsisy teny hoe ao fa ovahana indray izy de ampidirinao indray nareo tsy misy an'izany mihitsy ary io teny io de ozy dada iava hoe Andriamanitra tsy mba olona ka handaingana zanak'olombelona ka hanenina sady tsy mety mandaina izy tsy mety manenina ka rehefa nideny io didy folo sy lalàna Mose io tsy azo idirana intsony tsisy tsony ny famelan-kely ka tsy azo no idirana intsony de tsy nanenina izy nanao an'izay sady tsy handainga izy ka hoe ao nefa averiko indray ty rehefa aveo fa raha namerina io de lasa mandainga izy ny tena mariko satria efa mibloquenao ko vahanao ndra Nomeria toko 7:20 Nomeria 23 19 Nomeria 23:19 atsika zay
Andriamanitra tsy mba olona ka handainga na zanak'olombelona ka haninona, moa efa laza fa izy ka tsy ho efainy zany, na efa niteny fa izy ka tsy hotoviny zany. Zany hoe Andriamanitra io zany tsy mba olombelona ka mandainga na olombelona ka manenina. Rehefa niteny izy hoe bloqué tya dia bloqué hatramin'ny farany io, ary tsy mandainga amin'izany mihitsy ny izy, na manenina amin'izany tsisy lainga mihitsy zany teny zany. Ka raha izy zany no resana dia efa niteny izy hoe tsy mety tsony mitazona an'io a, tsy mety tsony nareo miditra ao a, bloqué io a. Ka niny bloqué anazy dia izy tena ny mihitsy, izy ny nanomeny io fa izy koa no bloqué an'io. Ary zay blocage zay dia tsisy afaka namahy intsony ny kely ary, satria na Yahosoara dia teny misy hoe tsisy foana koa ny amin'ny lalàna literaire teny tsotra ray azy, tsy azoko tena io zany dikan'izay. Anie tsisy olona mahazo mikitikitika an'io, fa i Dada Iavà mihitsy no nikitika an'io a, tamin'ny alalany ahoana, bloqué tsisy navelany niditra intsony ny olona. Zay. Ary tsy misy teny mihitsy ny taty-oriana miteny hoe ao fa nivahako indray izany zavatra izany. Tsisy. Tsy nisy teny teny hoe ary noho izany dia ho vahana indray izany zavatra izany taty-oriana aty. Ka ny navoan'ny olombelona kely moa dia hoe rehefa tonga Yahosoa dia ny fanaty sy fanatitra latsa-dra tsy malainao, fa ity aho tonga ao amin'ny oronam-boky no nanoratanao ahy, hanao sitraponao Andriamanitra. Zay teny izay na ho vitaka rehetra ka lazainy fa hoe natsofoko atao anatin'ny didy folo indray hony ilay zanak'Andriamanitra. Loka vakitsika izay te zay, aiza misy an'izay te karoa kely hoe ao amin'ny oronam-boky no nanoratanao anahy, aiza ry rova. Ao amin'ny Salamo 117 zany jerevantsika zany. Salamo 47. Misy teny eo alohan'io fa aloha jerevantsika mitany aloha tany a. Ao amin'ny andininy fahenina, ao amin'ny andininy fahenina vaketsika aloha. Salamo 40 dia 6-47. Ny fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hohanina tsy mba sitraka ao, ny sofiko nataonao malady. Toy zany efa teny efa mazava be amin'ny zanak'Israely hoe tsy mety tsony ilay fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hohanina, tsy mba sitraka ao tsony ireny, ary ny sofiko izy nataonao malady. Ny fanatitra dorana sy ny fanatitra noho ny ota tsy mba nilainao. Tanao tena efa tsy mety tsony izy, dia rehefa tsy mety izy dia nisy an'ity teny ity. Dia ity teny ity no heveriny mpitondra fivavahana sy ny olona izay tsy mahafantatry n'ina hoe naverina ao anatin'ny boky ny didy folo zany a sy ny lalana Mose ilay zanak'Andriamanitra, satria nisy an'ity teny ity tao. Dia hoy izao, ity ao tonga ao amin'ny oronam-boky, ity ao tonga ao amin'ny oronam-boky no nanoratana ahy, ny anao sitraponao Andriamanitra no sitrako, ary ny lalanao no atao anatiko. Dia io ilay hoe ao amin'ny oronam-boky no nanoratanao ahy, nefa n'ilay dikany hoe nanoratana anazy a, dia ilay teny milaza ny Yahosoa rehetrarehetra nataon'ny mpaminany, fa tsy midika hoe nandeha niverina nampitandrina didy folo Yahosoa ho an'ny jentilisa na ho an'ny olona, satria rehefa tsy nekeny Dada Iavà intsony ilay resaka fisolonana, dikan'izay a raha vatanteraka iny rafitra anankiray iny, tsy azo idirana, ary tsy naneniny ny Dada Iavà amin'izany teny zany, satria efa toetrany mihitsy hoe za tsy mba manenina izany, ary za tsy mboatra ny olombelona ka handainga. Fa rehefa niteny hoe tsy mahazo idirana intsony dia tsy mahazo idirana intsony, tsy mba ho tahaka ny olona mivadibadika io Andriamanitra io. Ka androany ny teny no hidy rapitsinao, na Yahosoa miteny hoe aoka ny teninareo hoe ny deny, ary rehefa tsy dia tsy, fa ny ankoatran'izay dia avy any amin'ny devoly. Na ilay zanak'Andriamanitra zany teny izay mihitsiny, zany hoe rehefa niteny zany Dada Iavà hoe non, tsy mety tsony ny fisinoana, dikan'izay a rava ny didy folo sy ny lalana Mose, satria tsy azo idirana intsony io. Fa Dada Iavà zany sady tsy mahazo, tsy hoe tsy mahazo, fa izy tsy mety manao zany hoe androany izy manao hoe rapitso mivadika anao, hoe androany izy manao anao rapitso mivadika hoe, rehefa miteny izy hoe tsy azo idirana intsony dia tsy azo idirana. Ary ny porofolo zany a
tamin'ny hoe midorana mihitsy ny tempoly mba tsy isanao nitsony ny olona. Ny fandorana ny tempoly mihitsy no midika fa tena tsy mety tamintsony ny fanaovana an'ity resaka didifolo ity ka nidorany mihitsy ny tempoly mba tsy isanao resaka fanatitra intsony eo latrehany. Midika zany fa rehefa tsisy tsony ny fanatitra tsy azo idirana tsony io didifolo sy lana Mose io. Zay ny tika zany rehetra zany. Ka ho antsika zany zay mandreheritrehitra ny teny dia zao tsy misy tsony ny teny laza teoriana hoe afaka miditra ao anatin'io didifolo Yahosoa na n'ilay zanak'Andriamanitra satria nahoana tsy azo nampiana io, tsy azo niesorana. Ny lalàna ny famelan-keloka tamin'ny zanak'Israely tamin'ny didifolo, ny lalàna ny famelan-keloka tamin'ny andro didifolo dia io vatotromby lasy io, ondry lasy ny osolahy io, ireo no ampiasaina ho famafana fahotany andriamandesa taona. Izay ilay tsy azo esorina amin'ny didifolo sy lalàna Mose raha vao mitandrina ny didifolo sy lalàna Mose ianao. Ka raha tonga kosa ny teny ity hoe anao ny sitraponao ao anatin'ny ronam-bokony na noratanao resaka hafa mihitsy zany teny zany, resaka hafa mihitsy zany. Ity ilay atao hoe ilay zanak'Andriamanitra izay ho tonga hanesitra ny fahotany zao tontolo zao izy lay fanesoran'ny fahotany zao tontolo zao tsy miditra ry amin'ny didifolo ny resaka satria tsy afaka miditra ny intsony ty zanak'Andriamanitra ity fa lalàna hafa amin'izay no metiny satria ilay didifolo sy lalàna Mose efa bare. Dia rehefa ny barena dia ozy ny tenin'ny Yahosoa hoe aoka ny teninareo hoe dia ary rehefa tsy dia tsy fa raha manao eny sy tsy nareo dia volona anao ani. Ka raha dada iavana anao hoe tsy ka nisy ny teny hoe eny tampoka indray mety ambadika dia volona anao ani. Io vakitsika ny tenin'ny Yahosoa aiza moa misy an'iny teny iny Matio loka roantsika ato aloha aoka ny teninareo hoe dia eny ary rehefa tsia dia tsia izy iny rova tasony aloha roa kely anatin'ny baiboly ato aloha sy lavana antony zany ny tena marina. Fatsika aloha hijerikely izy aoka ny teny hoe deny aty amin'ny boky Mateo aloha nijerentsika satria ao ilay izy na nijery ny testamenta vaovao koa rehefa lasa tsy haiko tsony. Mateo ao amin'ny toko fahafiry zany raha misy mahita anazy malakilaky dia mba voakely malakilaky izy atsika mba tsy taraiketo zany. Aoka ny tenareo hoe ny deny Matteo 5:37 zay ngamba izy io Matteo 5:37 Matteo 5:37 ozy Yahosoa zany eto no miteny fa aoka ny teninareo hoe ny deny ary rehefa tsy dia tsy fa izay mihoatra n'izany dia avy amin'ny divoly. Ilay ratsy zany io tiako teneny io. Ka eto zany ny teny voalaza marina rehefa nyteny zany io dada iava io hoe tsia tsy azo idirana tsony dia tsy azo idirana tsony izy nidika an'izay. Fa tsy anao avantura ratsy anao any anay mbola ampidirana ihany dia voly no manao an'izay. Rehefa nyteny dada iava hoe tsy mahazo miditra tsony nareo rehefa izay dia tsy mahazo idiranao tsony nidika an'izay. Tsy azonao ampidiranao mihitsy zany hoe Yahosoa zany na hoe ilay zanak'Andriamanitra zany hoe ao fa tsofoka tondray ity misy barazy eo ilay Deutéronome 4 dia hoe aza nampiana aza niesorana. Na ilay zanak'Andriamanitra kosa nanamafy an'izay hoe aza ampianareo ny teny ao anatin'io teny io tsy misy ho foana akory na dia litera na teny tsotra iray zany amin'ny lalàna ozy Yahosoa araka Matteo 5:18 zany hoe ilay dada malala iavany ny bloqué. Ilay zanak'Andriamanitra kosa ny teny hoe tsy azoko teny io teny io tsy azonao atsofoka ao anatin'ny didifolo mihitsy zany io zanak'Andriamanitra io dika zay. Zay mihitsy moa ko tiako apetraka eto amin'ilay sary ratsy nataonareo lombelona hoe nobatainareo indray ilay zanak'Andriamanitra dia natsofoka ireo tao nareo fa tsy zanak'Andriamanitra fa zavatra efa tsy izy Andriamanitra tsy izy natsofoka nareo iny. Lova ketsika ny teny Yahosoa Matteo 5:18 fa namporofona aminareo hoe na ilay zanak'Andriamanitra dia nanizigizina fa tsy azo ampidirinareo anatin'ny didifolo zany mihitsy izy satria tsy azo nampiana ny teny ao tsy azo niesorana
ny famelan-keloka ao anatin'ny didy folo dia tsy azo anampiana, tsy azo niesoana fa tsy maintsy oly sy osy ary ombo ny azo atao ao, fa tsy azo soloana olona. Noho izany tsy azo atsofoko ao mihitsy io zanak'Andriamanitra io, fa zay nanao an'izany dia voly daholo, nefa dia tena nanao an'izany daholo ny rehetrarehetra. Mbola sy tonga saina io dia voly tomponareo io, mpiara miasa amin'ny devoly ny Andriamanitra tsona io, mbola sy tonga saina ihany ianao. Ino ny fandika an-dalàna be ty? Miara-mety angentsika io e, miara-mety angentsika io e. Blokazy voalohany ny teny dada Iava, tsy azo atao intsony ny fisorohana. Dikan'izany rava manontolo izy ray manontolo ange, ty tsy mbe teny soatra reny no miafa tena toky sy andiny ray manontolo mihitsy, toky ray manontolo ny ara-potika daholo. Dikan'izany rava ny famelan-keloka, zahatra mara famelan-keloka fa hidiranao adalàna aloha zay hoa. Faharoa, dada Iava no bloke anazy, tsy azo hidirana intsony, ary izy tsy manenina, ary izy tsy mampandainga, ka rehefa ny tena izy hoe bloke dia bloke hatramin'ny farany io, bloke hatramin'ny farany, tsy azo hidirana intsony. Fahatelo, raha milaza anao fa afaka miditra ao ny zanak'Andriamanitra, ny bokin'ny Deutéronome 4:2 dia mitsipaka hoe tsy azo ampidirana io zanak'Andriamanitra io. Fahaefatra, raha miteny fa ilay zanak'Andriamanitra mihitsy nge no afaka miditra amin'izany hevitra izany, dia ilay zanak'Andriamanitra mihitsy no teny hoe io boky io dia lalàna Mose, dia tsy afaka miditra ao mihitsy izy satria tsisy ho foana akory izy na amin'ny lalàna na litera raiza mandra-patanteraka izy rehetra. Tsy azonao kitehana io zany raha vao mitsofoka ao anatin'io didy folo ianao. Zany no midika fa tsy afaka miditra ao mihitsy io zanak'Andriamanitra io. Fa zay napiditra ilay zanak'Andriamanitra ao ny akan'ilay omby sy dia volona anao an'izany. Mazava be ny teny niarany jerevantsika teo ilay izy, niarany jerentsika teo ilay izy. Ka raha vao bloke nge zany ilay fisorohana raha vao automatika ny didy folo sy lalàna Mose, sady efa tsy azo atao intsony miditra ao. Ravanga izy ny dikan'izany, tsy azo ampiasaina, ravanga izy ny dikan'izany, tsy azo atao ninino io satria mipetraka foana ilay teny hoe tsy azo atao intsony ny fanatitra. Dikan'izany fa tsisy intsony ny famelan-keloka, dia olo gaiga ianao raha mbola miditra ao anatin'izy mihitsy iny dikan'izany, efa agegena adalàna fa tena tsisy azo ifampiresana amin'izany hevitra izany intsony ny mombany aminao raha mbola hitsofoko ao ianao satria mazava ny teny. Zay hiditra amin'izay tsika amin'ny satria dia efa mazava mihitsy izay teny izay hoe inona zany ilay resaka nataony Yahosoa. Yahosoa kosany dia nilaza izy fa hampiditra mombany amin'ny fanekena vaovao izay anazy irery ihany. Izy lasa toa fanekena ho an'ny olona, ny didy folo natao fanekena ho an'ny zanak'Israely, fa Yahosoa kosa natao fanekena ho an'ny olona. Ary mba hatonga ilay fanekena ho an'ny olona hipetraka dia tsy maintsy potena ilay didy folo satria natokana ho an'ny zanak'Israely ihany. Lozika be zany. Ny didy folo natokana ho an'ny zanak'Israely ihany, nefa ny Yahosoa kosany ho an'ny olombelona rehetra manerana an'izao tontolo izao. Dia inona zany ny lozika-njavatra zany satria izy fanekena ho an'izao tontolo izao dia tsy maintsy potena amin'izay ilay taloha tarikatra, satria hitodika ho any amin'izao tontolo izao zany lay fifandraisan'ny dada Iava, hitodika makany amin'izao tontolo izao fa tsy ho an'ny Israely irery ihany. Zay no mahatonga ny hoe tsy maintsy ravany didy folo io satria ho an'ny olona rehetra amin'izay ny fanekena. Raha vao mipetraka eo mantsy ny didy folo dia tsy afaka manatona ny dada Iava ny jentilisa, satria ny didy folo dia natokana ho an'ny zanak'Israely rery ihany, dia tsisy afaka manatona anazy ny jentilisa ny dikan'izay. Kanefany satria hoe ho an'izao tontolo izao amin'izay ny fanekena dia miditra amin'izay ny zava-baovao doka avakitsika amin'izay ny teny araka amin'ny bokin'ny Isaia. Dia zay ny antony nandravana ny didy folo mety tsy mila antsika amin'izay satria ho ampidirina ny jentilisa. Isaia 42:6 izao mivolaza ao: izao Iava efa niantso anao tamin'ny famarihana, nitantana ny tananao za ka hiaro anao, dia hanome anao ho fanekena ho an'ny olona dia ho fanazavana ny jentilisa. Di tsara be mihitsy izy, tena lasa fanekena ho an'ny olona ilay Yahosoa ary ho fanazavana ny jentilisa. Zany hoe tafiditra zany ny jentilisa ny dikan'izao re olona, miditra amin'izay ny jentilisa amin'ity fanekena homenan'ny olona rehetrarehetra ity, ary ho lasa famonjena hatrany amin'ny farantany. Ika avakitsika ilay izay teny izay hoe
famonjena ny amin'ny farantany Isaia izay moa zany izy bokarotsika kandesa hoe zay misy an'izay Isaia 48 angamba nisy Isaia 49 dia 6 Isaia 49:6 no vakitsika ilay Isaia 49:6 Isaia 49:6 vakitsika indray ty amin'ny anaran'ny Yehosoa eno izy mbola zavatra kely foana raha tonga mpanompoko anandratra ny firenen'ny Yakoba ianao sy ampody ny Israely sisa voaharo io zany le hoe mamerina ny Israely sisa voaharo mbola misy ampidiana zany ny Israelianina ndika an'izay fa omeko fanazavana ny jentilisa koa ianao any hoe ty zanak'Andriamanitra zay nanao fanekena ho an'ny olo tesany ho lasa fanazavana ny jentilisa ary ho famonjeko izy dada Iava hatrany amin'ny farantany lasa hoe ho famonjena hatrany amin'ny farantany izy nampidirina ny jentilisa ndika an'izay ka raha ampidirina ny jentilisa tsy mety le didifolo satria le didifolo efa misy teny hoe didy ho an'ny zanak'Israely rery ihany zay le hoe tsy azo anao ampinana tsy azo anesoana dia tsy mety mihitsiny tsy azo ampifandraisana amin'ny didifolo tsony zany ty zanak'Andriamanitra ty ndika an'izany satria izy dia manana lalàna hoe ampitambatra amin'Andriamanitra ny jentilisa indray nefa le jentilisa tsy mahazo mifandray amin'ny didifolo satria ilay didifolo misy teny hoe tsy natao anareo ty didifolo ty ary raha tokony any Israely rery ihany no mitandrina anio dia tsy mety ho any jentilisa zay any amin'ny toeran-kafa misy anazy ho atambatra nefa andreo araka amin'ny dada Iava atahoana mampitambatra anazy lôzika be amin'izay satria iverany amin'ny dada Iava amin'izay ny olombelona rehetrarehetra sany dia nitovy amin'izay ny lalaka len'ilay zanany tamin'ilay dadany dia dadany bloquen'ilay didifolo fa ilay zanany kosany nanravana azy teo amin'ny azy fijaliana zay le izy nitoy ny asa ny dika azy dada mala Iava ny bloquen'ilay didifolo tsy mahazo mety loatra fa tezitra tamin'ny Israely ihany izy zany lazaiko anareo hoe mandrakandro anay nge tezitra tamin'ny Israely io dada Iava io satria tsy nivahany tsony le teny hoe bloquena ny fisoroana le tany amin'ny didifolo zany fa ato amin'ny Yehosoa kosa le fanekena vaovao dia tena nisy amin'izay lasa mpisorona ny olona sady lasa mpisorona ny olona lasa fanaty ny olona meko atsika teo sy toko serefa aveo fa ato amin'ny Yehosoa ilaina tsony hoe fanekena vaovao io aloha jefa atsika hoe Yahosoa mihitsy ilay atao hoe fanekena vaovao satria ny rano mihitsiny no atao hoe rano ny fanekena vaovao ka nazy io raha io ka le raha mihitsiny no atao hoe rano ny fanekena vaovao dia izy zany le fanekena vaovao nodika an'izay araka ny bokin'ny Matio reva antsika dia avoakako ary amin'ny écran rehefa aveo Matio 28 film izy jevatsika nay aloha Matio 28 27 anoany zany 27 28 ataotsika ary hijery le Matio 27 28 eo angambany izay Matio 28 loha sao dia 18 26 ty sa 28 ohatrany tao 26 Matio 26 dia andininy fa 28 eo angambany izay dasoary hoe ao amin'ny andininy fa 27 Matio 26 27 ary nandraikapoaka izy ka noho ny efa nisaotra dia natony azy ka nataony hoe sotronareo rehetra ity dia 28 fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena izay latsaka ao amin'ny maro ho famelan-keloko io fanekena moa zany misy fanamarena kely io dia fanekena vaovao izy io any amin'ny any ambanimbany any fa miteny moa tsy misy satria ty application dia tsy miteny izay fa any amin'ilay baiboly any dia misy soratra mitsy masafa mihitsy hoe fanekena vaovao petraka tsara eo zany le izy any hoe ity no fanekena vaovao amin'ny rako ny dika an'izay teny izay zany mipetraka zany fa le fanekena tarisy akarandro eo zany dia rehefa niseho le zanak'Andriamanitra dia io le atao hoe fanekena vaovao ka le fanekena vaovao zany matoy hipetraka dia tsy maintsy miala le fanekena didifolo teo aloha tsy maintsy miala le fanekena didifolo teo aloha dia ny fanekena izay misy lalàna Mose zany sy ny didifolo tsy maintsy miala iny zany ny dika an'izay
manjary tsy tafiditra ny jentilisa raha mbola eo mihitsy io satria le didy fotsiny lana mose efa nomenantsika teo fa natokana ho any zanak'Israely irery ihany ary efa nibloke nefa le izy hoe zay miditra eo dia lasa mpanota ka zavatra mampanota ve nomena ny jentilisa azy aminareo dia idireo kely adalan'le olombelona tena dalàna mahatsiravina mihitsy nalain'zareo didy folo ny fisoroana ny sorona eo zany hoe anao manao resaka le reto zay mihitsy niverenako fonina le iziko dia ny batain'le zanak'Andriamanitra dia natsofony teo tena adalàna izao tontolo zao ny arananao an'izany zany natao hoe devolona nampanao an'io le Andriamanitra tsy izy ny tomponao no nampanao an'io mahatonga saina fa tena nataony nanota tena faharatampony ny adalàna mihitsy ny satria io zanak'Andriamanitra io tsy afaka mitsofoko amin'le didy folo intsony ny antony le teny eo amin'ny teny hoe tsy azona pita tsy azona esorina dia tsy afaka miditra eo izy ny dikan'izay diso aloha zany nareo ary tena diso be mahatsiravina mihitsy ary le zanaka tsy nanohitra ny tenin'ny dadany satria mahazanaka ny zanaka dia tsy mahazo manohitra ny dadany izy ka raha ny teny dadany hoe blokeko ty dia izy koa tsy maintsy mandeha amin'izay hevitra zay inona amin'izay nataony aza tena nipotehiny teo amin'ny azy fijaliana le izy mo vita le fanekena vaovao zay nataon'lay zanaka zay ao antsika ary hijery zava-bitany araka amin'ny bokiny zay raha tonga nantenareo aza manendrikendrika ny apôstôly zany fa ny apôstôly ve izy ndray ve dehibe ko andada iava hoe ao fa sokafana indray ty fa azo tandremany didy azo tany malagasy ny hafa firenena didy folo aza miteniteny foana mihitsy no ahenao lovaka etsika ny baiboly miteny hoe rava ny didy folo Efesianina 2:15 Efesianina 2:15 tiany nataon'le zanany ary ty fanaraka tsara tamin'ny tenin'ny dadany Efesianina 2:15 fa tao amin'ny nofony nandravany ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didy natao tandremana mba hanakambany atsika roa tao amin'ny tenany olombovao iray ka nanaovan'ny fihavanana tao amin'ny nofony Ehosoa zany nandravana ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didy natao tandremana lalàna ny didy folo zany resahana zany loka vekitsika amin'ny teny frantsay izy io hoe amin'ny teny frantsay Efesien izy misy teo Efesien 2:15 Efesien 2:15 eno inge il a enlevé toute valeur à la loi de Moïse, à ses commandements et à ses règles. Alors, avec les Juifs et les non-Juifs, Yahushua a créé un seul peuple nouveau en union avec lui. Tena nesoriny daholo mihitsy ny valeur an'izany lalàna Mose zany. Toute la valeur à la loi de Moïse et à ses commandements. Ny nongotany daholo zany. Raha vao mai grave be valeur ny lalàna ve nongotanao tsy loza ve zany dikan'izany grave be ty phrase anakiraiky aty nao ny hoe jevantsika amin'ny teny anglisy ina reny dikany io miteny anglisy mbola tsy namaky an'ity ato raha vao mai koa tena tantara be avoaka riry teknisianina le teo zao dia tsy navoaka anareo ay Ephesians chapter 2 verse 15 he abolished the Jewish law with its commandments and rules in order to create out of the two races one new people in union with himself. In this way, who's ni Indiana mamaky in this way, in this way, making peace. Zay ny fanaovan'ny Indiana mamaky an'io satria ny azy W ataony V na B. Zay. Zany hoe he abolished
the Jewish law, tena nipoteny lalàna ny jiosy hoe vitsy commandement ny gavakina regny miaraka amin'ny didy folo and rules sy ny rehetrarehetra instruction anatiny ao zany zay le rules moa zany de hoe zay rehetra mikasikasika any am'izay resaky zay zany rava daholo ny didy folo sy lalàna Mose mahitsy be mihitsy io teny io miaraka amin'ny commandement kena moa ny Jewish law afa-tsy ny didy folo sy lalàna Mose zay ny lalàna an'izay hoe rava ozy ny tenin'Andriamanitra ka zay zany mivaly tenanao amin'ny teny hoe ao ny didy folo ny ravana ka le zana mihitsy ny ravana azy satria rehefa mibloqué ny dadany le didy folo tarika hatramin'ilay fisolohany no sika ny vonoany am'izay teo amin'ny fitsaliana ko ny zanany de ny confirme mihitsy aza hoe izy no tena fitaovana nampiasain'ny dadany a nandravany didy folo sy lalàna Mose dika zany fa nialany dadany io mihitsy ny zanak'Israely fa tena tsy tiany azy ka zay lalàna nampifandray anazy tamin'zareo a potehiny zany ilazaka hoe aza mitomany ho jiosy ianao fa zava-dozy zany mitomany lozy ianao raha vao zany ny tadiavinao tsy misy dada iava zany Andriamanitra Abrahama zany nampitandrina io didy folo izany tsony a io rehefa bloqueko mbola hidiranao tao iny ary na ny Israeliana raha tsy mahazo mitandrina io tsony fa raha izy mitandrina io a mbola miantsy ady amin'ny dada iava na ny Israeliana raha tsy mahazo mitandrina io tsony zay na tonga ny Eosua hoe tonga mironam-boky no vanao hitondra ny fanekena vaovao fa ny didy folo tsy azo iverenana tsony satria dada iava no bloqué an'iny voalohany a moa Eosua tsy afaka mitsofoko anatin'ny rafitra iny a no zany mipetraka am'izay ny fanekena vaovao zao metiny Elia zao ary rehefa tonga Elia afaka mifahotana daholo ny olona zay niaraka tamin'ny Elia ary lasa tsy mahay manotainy tsony satria tafaraka amin'le tena famarinana Yaosua lay fanekena vaovao lay zanaka ny dada marary Yayava tsy mahay manotany tsony zay miaraka aminy nanomboka tany amin'ny taona 1984 izany fampianarana zany nandeha tsy mahay manotainy tsony zay miaraka amin'ny ambassadeur-ny Yaosua efa trany zany ataonao na mangalatra an'izany teny zany zao ka iady hoe 1995 1994 1990 fa mba firy taona aloha anao tamin'izany fa ity teny ity kosa ny de niainga tamin'ny taona 1984 ary misy vavolombelona zany ato amin'ny fiangonan'ny Yaosua ato misy mihitsy zay ny tonga natantara hoe mahafantatra an'izany io le ny akatsy fa tena nisy zany sary zany moa ny taratasy fiangonana tamin'ny voalohany tato aza ny mpianatry ny tompo tamin'ny taona 1986 85 amany izy izy tira na io 85 na 86 fa tsy tadidiko tsony fa zay ny taratasy ety aminay aty voalohany zay zany ny mbana voalohany tamin'izany nanomboka ny torony tenin'ny Yaosua de nanana zay taratasy zay nafana ny toriteny manerana ty Antananarivo ty tamin'izany ianao mba taiza tamin'izany 1984 zany bataiza ianao tamin'izany de zany ve no angalarinao tahaka zany efa ela be ohatry zany no ianao tahaka de mbola tsy menatra foana vena velatsika any iny aloha de hiditra antsika indray amin'ny teny frantsay hafa indray zany tsika zany oke jery baiboly hafa indray tsika de zay avo hiditra amin'ny teny jiosy rehefa avy eo Ephésiens chapitre 2 verset 15 Ephésiens chapitre 2 verset 15 Ephésiens zany ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances io zany izy dans ses prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix zany hoe ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions zany hoe noravany tao amin'ny nofiny ny lalàna ny didy lalàna ao anatin'ny didy rehetrarehetra zany a dans ses prescriptions ao ny fitsipika rehetra ao anatiny ao ny didy sy ny fitsipika zany a rava tao amin'ny nofiny Yaosua mazava be mihitsy io sary io mba hafana mampikambana olona anankiray a ho lasa anankiray ny olona anankiroa tao amin'ny Yaosua ary lasa napetraka ny fihavanana am'reto karazan'ro reto tsy iza moa fa ny jiosy ny jentilisa zany satria niady reo tamin'ny androny didy folo mandroaka fahafirenena mamono fahafirenena foana ny Israelianina zany zava-misy aloha tany zany de ny mpiteny Yaosua daholo zany rehetrarehetra zany a teo amin'ny azo fijaliana ka ny azo fijaliana ny Yaosua de galina famonoana ny didy folo sy lalàna Mose zay dao rehefa kitsika indray ny io zay baiboly katolika romanina amin'ny teny frantsay io a dao indray tsika hijery ny teny hébreu
baiboly hebreo jereva antsika eto ao amin'ny sefera efesim fa meko anareo fa averentsika ihany sefera efesim sefera avoy am'izay ry sefera efesim io izy io baiboly jiosy ty zany dikan'izay chapter 2 verse 15 otra même teny anglais ihany tsika zany rova raha mitoy zao tsy mampaniny zany ilaina foana zany am'izao any farany zao io ala izy io le teny jiosy io ambony io io izy io be de be aya zany izy zany tsy andany la andro ela be tsika fa radiovakitsika midikany ny transliteration to ambany ato tany de tatsika mivandravany eto zao ty tora be ty hoe io izy io tora zany le potika raha olona io rava le tora dao ravakitsika lizy babatlo haiba abibsaro et torat habitsot vatrikota sy ny mahasamihafa ny tsy idirantsika iny fa ny resana eto zany nozy ny teny zareo jiosy resaka tora ny resana eto de ny didy folo sy lalànina mose mihitsy ny zany ny resana eto hoy ny baiboly ny jiosy na ny sefer tora ny jiosy ka raha ny sefer tora ny jiosy zany no miteny eto amin'ny efesianina 2:15 fa tora le izy inona ny dikany ary ato moa tsy misy teny frantsay na teny gasy fa de tsy misy teny anglisy ndray hoe raha tsika mijery zany izy moa zany teny anglisy amity voilà by abolition in his flesh the hostility which is the law of commandments in contained in ordinances so that in his aleo janona am'izay lehibe zay ato zany de miteny hoe by abolition in his flesh ohatran'le tarikatra ihany tamin'ny alalan'ny nofony nandravan'ny hostility io zany le fandrafina ina le fandrafina which is the law of commandments tsina fa ny didy folo sy lalàna mose de io ny didy folo sy lalàna mose mihitsy le navoaka irembony ary hoe torat et torat ka ny baiboliny jiosy zany de mamoaka mihitsy fa ny rava teo amin'ny azo fijaliana olombela reto ato ambony tany de ny tora ary ny ateo tora de ny didy folo sy lalàna mose sotra betsaka ny dada iavasy eo so atsika ny am'izany famarinana zany sa misy ho ampiana koa inason moa zany no ampiana am'izany rava ny didy folo ny dikan'izay miara miasa izy mianaka ny tena marina nanampy tsara ny dadany mihitsy nle zanany ny dadany ny bloke tsy azodirina ntsony ato de ny zanany namono azy teo amin'ny azy fijaliana rava teo amin'ny azy fijaliana ny didy folo sy lalàna mose mbola maly ianao voporofo mihitsy ny original aiza ntsony zay tokony hitandremanao ny didy folo zao lalàna aiza ny idiranao ao satria ny dada iavano ny bloke an'io tsisy famelan-keliko ntsony zay miditra ao porofony zany ianareo etra zay milaza fampanota satria mpitandrina didy folo nareo zay indrindra mifarana ny teny koa mbola misy sotoizana kely ty tsika aloha mbola ijery kely tsika amin'ilay eza moa arikatra amin'ny hébreu 7 hébreu 7 18-19 mbola pitsika kely aloha hébreu 7 et 18 sy ny 19 zany totsika teny gasy hébreu 7 18 teny 19 toy izany ary no nandravana ny didy taloha ho any hébreu io no izy malemy sady tsy manasoa mazavabe zany fa tena rava zany ny didy folo sy lalàna mose eto aty bokyny hébreu vaketsika io satria tsy nahalavorarina inona ny lalàna ka dia nampidirina fanatenana tsaratsara koa zay nataonantsika an'Andriamanitra ka io moa Yahosoa le hoe ampidirina ny fanatenana tsaratsara koa Yahosoa zay
voaporofo zany fa tena raha fa nididy taloha ka nididy taloha raha ny hebreo ny resanao a dia nididy folo sy lalana Mose. Zao nefa vakitsika amin'ny teny frantsay, amin'ny teny frantsay chapitre 7 verset 18-19. L'ancienne règle a été imparfaite et inutile, alors on l'a supprimée. Ay kosa raha mbola tsy mahay midika ny verbe supprimer anao dia nidana miverina keny amin'ny classe de septième miverina maka CP fa mba hainy zareo ao kosa zany 19. La loi de Moïse n'a rien produit de parfait. Zay. Les lois de Moïse zany resany eto ty l'ancienne règle. On a supprimé l'ancienne règle, la loi de Moïse, parce que cette loi n'a rien produit de quelque chose de parfait. Donc, bien sûr, on l'a supprimé. Ho an'izay mety amin'ny français dia maintsy teniko zay. Zany hoe tsy lanintsony ilay didy fosy lana Mose satria tsy mahatonga olona parfait, ancienne règle, ancienne loi, io zany aleo potehina any. Dia nipotehiny Jehosoa izy ary ny apôstôly Paul ny vavolombelona napotika anazy. Ny apôstôly Paul mihitsy zao miconforme amin'ny tenin'ny dada Yava, sy miconforme amin'ny tenin'ny Jehosoa. Fa ny apôstôly ny sasany le miteniteny foana tsy le any amin'ny tsizy ireny milaza fa hoe ny apôstôly ndreo nameriny litandrina didy folo mba misainy le be noho ny dada Yava nga zany apôstôly zany aminao. Mahery noho ny dada Yava izy nga, mahery ny Andriamanitra Abrahama, mahery noho Jehosoa nga izy aminao. Jehosoa raha tsy niditra tamin'izany hoe namerina ny afafena tamin'ny didy folo zany. Aiza koa mampitombona an'izany aminao. Tarova dia rediredy ny tena mpamosavy mihitsy le mampitandrona didy folo io. Dada Yava bloqué io, Jehosoa ny ravan'io, dia tsy mentry azy ireo ny apôstôly ndreo ny verina napiditra ny zansary zany. Mana ambany ny Andriamanitra Abrahama nareo amin'izany hevitry nareo zany. Hoe ny apôstôly ndray zany mamerina an'io litandrina didy folo. Fa mba misaina ve nareo e? Fa na le zanak'Andriamanitra ambaninareo, indrindra ilay dadany ambaninareo, fa iza mihitsy nareo e? Tsy misy teny mihitsy nefa hoe mamahany io hatramin'ny farany. Aiza nisy teny mpaminany ny teny hoe ao fa vahako indray ty. Fa na Jehosoa raha ny teny mihitsy hoe tsy azoko teny ange, tsy azo anampiny io, tsy azo nesoana e. Na izy ara zany tsy afaka mitsofoka ao ny dika azy zany. Ary zany no proof fa tena foana ny didy fosy lalana Mose fa miditra amin'izay mifanakena vaovao Jehosoa sy ny lalànan'ny Jehosoa. Zay na tonga hoe tena misy lalàna mihitsy ny Jehosoa vakitsika ara ny tenin'Andriamanitra ny amin'izay sary sy ndrea. Lalànan'ny Jehosoa hitantsika mihitsy ao amin'ny Jaona 12. Dia lalànan'ny Jehosoa amin'izay raha olona ny arahana zao ampianarin'ny Elia zao. Dia izay ho any amin'ny lanitra tonga daholo manatona ny Elia. Zay na tonga ny Elia amin'ny teny hoe manatona ny Elia amin'izay. Deo hiaraka amin'ny Elia ho any amin'ny Jehosoa tsy ketetra, ho any amin'ny lanitra izay misy any dada malala Yahava andao ny bagazy deo hiaraka amin'ny Elia amin'izay. Jaona 12 49-50 vakitsika zao ndray ny teny ary hoe manomboka eto lalànan'ny Jehosoa amin'izay no ranao tsy misy idirana didy folo tsony. Jaona 12 49-50. Satria tsy niteny ho ahy eo faniraizana niraka izy no nandidy azy tsy maintsy ho lazaiko sy izay tsy maintsy ho ampianariko. Ary fantatry fa ny didy no fiainana mandrakizay. Koa ny zavatra lazaiko ary dia lazaiko araka ny izay volazandray tamina. Mazava be zany fa tena misy ny didiny iray. Misy didiny iray vaovao zany izay nentin'ny Jehosoa fa tsy mifandray amin'ny didy folo intsony. Tahaka lalam-panorenana io. Misy lalam-panorenana spesialina ho an'ny Amerikanina anazy iny. Misy kosa lalam-panorenana spesialina ho malagasy ho amin'ny malagasy dia ohatran'izay io. Ny lalam-panorenana didy folo natokana ho an'ny Israelianina anazy iny. Ny lalam-panorenana ny Jehosoa kosa natokana ho an'ny jentilisa atsika indray izay. Maiza mandray amin'izay le izy. Samy manana ny azy amin'izay io. Zay teo vovonjy miaraka amin'ny Jehosoa, manaraka ny lalam-panorenana ny Jehosoa zao ampianarin'ny Elia zao, lasa olo masina, tsy mahay manao tenitsony, lasa tena olona tsara mihitsy ny ianao. Adala zay tsy mety tamin'izany. Zava mitenao fa zatra tsara nge ty ampianarinao ty fa ny devoly manapotika an'le famarinana foana e. Asakasakanao zay mbola heny feona devoly any ihany. Zay na tonga nampianatra hoe devoly iha madevoly azy dia tsy maintsy manaratsy Elia zany fa asany zany.
fa ny anjaranao kosa nya mieno am'izay ny teniny Elia de fantaro fa tena mpamonjy izy ary mpanavitra dao iaraka amin'ny Elia am'izay many amin'ny lanitry tsika tena ho tantanako tongany ianao fa aza matahotra zany fa vianja ny Elia zany riverinany izy mba tony navita nampiahatra anao tahaka an'izao ary matony resultat miaraka amin'ny Elia tsisy olona miha manao ratsy tsony afa-tsy ny devoly zay miditra de mody manao ny adalàna izy mba naratsina fanjakany Joshua avily izy anao miavaka eny foana izy efa aveo fa ato amin'ny Joshua miaraka amin'ny Elia tena tsy miha manao ratsy tsony tena izy zay ny eo amin'ny Joshua zay zay le teo hoe miaraka amin'ny Elia zay mahafinaritra be mihitsy ka misy lalànan'ny Joshua ary amananantsika anazy ny Korinthianina voalohany 14:37 ny apôstôly aza nametraka mihitsy ny hoe tena misy ny lalàna ny Joshua Korinthianina voalohany 14:37 raha misy manao azo mpaminany Korinthianina voalohany 14:37 na manana fanahy dia aoko ho fantany tsara fa didiny tompo izay soratako ho anareo misy mihitsy zany ny didiny Joshua ny dikan'izay ka ny didiny Joshua zao arahana atao amin'ny Joshua zao tsy misy ifandraisany amin'ny didy folo intsony fa zay nipetraka atao anatin'ny didy folo rehetrarehetra hatramin'izay de ireo zay milaza fa tsy maintsy mpanota ireo ino any efa olombelona mitany zany e miala atao ny dikan'izay aza manaraka an'ireo tsony andao anaraka ny Elia izy zao tontolo zao mihitsy no antsoko hoe andao anaraka ny Eliana rehetrarehetra fa tena tsy mahay manao ratsy tsony zay miaraka amin'ny Joshua le toriany Elia Eliana no mitory zay teny Joshua zay fa ny ankoatran'ny Elia olona jiolay mpangahatra ary devoly mpangalatahaka fotsiny tsisy nina fantany io mbola mpampitandrina didy folo daholo reny raha ihany ny patron reny ihany fa Elia kosany de miaraka amin'izany dada mala yavazy naniraka azy ilay namorona anareo sy Joshua zay nanamboatra anareo ny farana ny teny koa miraso atsika samy teny Joshua ny amin'izany teny zany ny beba manatony Joshua fa dio mangalatra an'izao fampianarana zao rehefa resy lahatra aza manao an'izany zay ny lesona atsika amin'ny faraka 12 ray eo tsika arivavaka azy sotrabetsaka dada mala yavany amin'ny teny matoky afa voarainy tsiray avy zay fahamarinana izay fantany mihitsy ny ankehitriny ny fahamarinana ary zany ny etsoko azy hoe ny fanahy zay iverina ho any aminao dada maliavao maiza mihaino ny tenin'ny Elia mangataka Elia ho afainganina ny famerenana ny fanahy rehetrarehetra zay ho any aminao dada malaiava ho any aminao any amin'ny lanitrilantry ho any aminao any de ho any aminao sy Joshua vonjeo ny olona azarena ny olona dado fa vonjeo izy mba hitodika ho any aminao voninahitra honao mandrakizay amariny ny teninao dada malaiavao aoka ny fanahy tsisy hipetrapetraka intsony fa voantsonao ho any aminao hiazakazaka amin'izay ny fanahy rehetrarehetra hitady ianao tsy salasala intsony fa mazava loatra ny teny ary tena mazava ny fanazavana vonjeo ny olona aza dada malaiavao ianao ihany mahay manao an'izany zany mahatonga ny Elia mangataka hoe sokafo ny lalina n'ilay fanahy hitodika ho any aminao sokafo ho any aminao izy zany teny zany mamerina azy ho any aminao ary aoka tena hiara-hiasa daholo ny lanitrilantry ho amin'ny famarenana ny olona dada malaiavao ho any aminao amarino zany teny Elia aza ho voninahitsy naranao masina amin'ny anaranao Joshua anaovana ny vavaka sy ny teny rehetra sotra dada malaiavao sotra Joshua halleluja amen de mirary isotsika etrasa amin'ny teny Joshua zay ndreny ny afarany tentsika tamin'io dia de ho tahiny Joshua tony tapo amin'izay ny hevitra manarahany dada iavazy Joshua manarahany Elia fa Elia no hitanao ety tany zao ndo iaraka amiko waizy ho any amin'ny lanitry atsika ary fampitantana amiko ianao hoetiko any aminay ianao ho any amin'ny Joshua ndahoary de mirasotsika samy teny Joshua ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana manaraka andray ero matoly azy